Mbola hijanona anatin'ny tontolon'ny fifidianana ihany isika isany manana ny anjara toerany lehibe amin'ny fahatanterahana izay fifidianana izay ihany koa ny mpitandro ny filaminana izay efa nilaza ny fahavononany ny amin'ny fiantohana ny fandriam-pahalemana mandritra ny izay fifidianana izay ny ahafahan'ny olona rehetra mandeha mifidy tsy amin'ny sy tsy amin'ny tahotra izay nofanambiny izy ireo. Vonona amin'ny fiantohana amin'ny fandriam-pahalemana mandritra ny fifidianana ny état-major mixte opérationnel na NEMO izay iombona amin'ny miaramila, ny polisy ary ny zandarmarim-pirenena. Araka ny fanazavana dia efa miparitaka manerana ny nosy ny mpitandro ny filaminana ary ny ahafahan'ny olona mandeha mifidy tsy ampy-salasalana ary tsy ao anatin'ny tahotra ny fanamby apetraky ny mpitandro ny filaminana araka nambaran'ny tompon'andraikitra. No marihany teo anivon'ny mpitandro ny filaminana ihany koa fa azon'izy ireo ny 7 miliara ariary izay nangatahana tamin'ny senita. Izay zany na misy ny financement na tsy financement dia anatin'ny mission ny resaka la protection des personnes et des biens. Mitsongona zany fa azo le financement nefa kosa le financement io zany tsy mandeha tonga dia atobaka hoe ino izy fa mandeha tsikelikely efa misy programme io zany mandeha tsikelikely arakaraka ny fandrosoana fotoana. Ohatriny zay 7 miliara ho azo daholo. 7 miliara d'ariary ho azo daholo ariary. Mikasika ny any Atsimon'Nosy izay anisan'ny siny tsy filaminana be indrindra dia nilaza ny eo anivon'ny mpitandro filaminana fa misy mifepetra manokana izay niraisina amin'ny fiantohana fandriam-pahalemana mandritra ny fifidianana. Mikasika ny Atsimo manokana moa zany ny région ny Anosy ny tiana rovazaina maro tokoa fa tokony misy mesura manokana zany mikasika ny région. Ny région io zany dia somary natao tsy mitovy amin'ny région hafa ninazy ny logistika milina satria ampiasa olona maromaro koa izy ny toerana azy koa somary lehibe dia fanaraka amin'izay ihany koa zany ny logistika ho azony amin'ny élection io ohatran'izay zany satria mila olona maromaro izy. Mikasika ny Anosy be manokana dia nilaza teo anivon'ny mpitandro filaminana fa efa miverina amin'ny laona ny fandriam-pahalemana ny toerana ary tsy misy mifepetra manokana izay niraisina momba ny any toerana. Manerana ny Nosy kosa dia napetraka ny cellule de veille électorale anamorana ny fandraisana andraikitra momba ny fitandrona filaminana mandritra ny fifidianana.